faly izay satria mitantanan'ny tompo indray ny fiainantsika mianakavy a afaka miaona finaritra manohy izao dinika izay mahasoa mampitombo ary anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izao. Jesosy ny kristianina izao tontolo izao, io no lohateny izay efa niarahantsika teto efa fotoana vitsivitsy izay, ary anio sika no hiditra amin'ny fizarana fahadimy. Miaraba an'ireo namana teknisianina izay mifanaretsaka manao ny tsara indrindra izay vitany mampifandray antsika. Miaraba anao mpijery ajaina ihany koa izay liana amin'izao fandarana izao, ary raisinao fifaliana sy tombontsoa no manana ny pasteur Repaleteny Fanera izay mitondra ny famelabelarana ho antsika. Miaraba anao tonga soa pasteur, ary manasa anao avy hatrany ihany koa hiditra tatan'ity loha hevitra mahaliana efa andrasan'ny rehetra. Miaraba ampifaliana mandrakariva namanadinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa, mankasitraka ny amin'ny fahalianantsika andinika ny ten'Andriamanitra. Loha hevitra fahadimy tsika. Loha hevitra fahadimy. Izay mitondra ny lohateny hoe kristianina sy izao tontolo izao. Kristianina indray zany no resaka eto, kanefa zadina namanandrono fa le kristianina eo amin'izao tontolo izao. Satria dia efa somary mampiditra sady zany le izy hoe aika zany ny zavatra niseho teo amin'le zao tontolo izao, izay efa voalazantsika tao amin'ny fizarana voalohany hoe voafitaka le zao tontolo izao, voafitaka avy eo novonjena le zao tontolo izao, novonjeny Jesosy. Iny le nazavaintsika tamin'le fizarana hoe Jesosy sy izao tontolo izao. Dia ny fomba namonjena zao tontolo izao dia tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy, izay tsy iza fa izy no namorona zao tontolo izao. Zay le loha hevitrantsika voalohany, fizarana voalohany hoe Jesosy mpamorona zao rehetra izao. Mahafinaritra ilay satria tena mifampitohitohy ary mifandray daholo le zavatra rehetrarehetra. Dia tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy hamonjy zao tontolo izao. Dia mijerevantsika hoe rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy, le zao tontolo izao io zany tamin'ny Jesosy tonga efa voafitaka ary efa nanota. Zay efa nanota le zao tontolo izao zay nahatongavan'i Jesosy. Dia mijerevantsika hoe nanahoana ny fifandraisan'i Jesosy tamin'le zao tontolo izao, ahoana Jesosy rehefa teto amin'izao tontolo izao, nanahoana izy. Izay ny fizarana efa hitantsika teo alohany koa. Fa amin'ity indray zany dia hojerentsika le hoe ary ny kristianina kosa, dia le kristianina izay nanota, le olona zany io, le olona izay nanota ary le olona izay novonjeny Jesosy, mino an Jesosy, manahoana indray zany ny fifandraisany amin'le zao tontolo izao. Ireo zany antsoina hoe kristianina. Ireo zany antsoina hoe kristianina, mino an Jesosy. Satria izay le tokony andiny fototra namanadinao jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, le hoe mba tsy ho very zay rehetra mino. Zay mahatonga antsika mandray le lohateny hoe kristianina sy izao tontolo izao. Dia le kristianina le antsoina hoe mino. Dia io le hoe tsy ho very zay rehetra mino an Jesosy, fanana fiainana mandrakizay. Manahoana nefa zany ireo kristianina ireo olona ireo eto amin'ity zao tontolo izao ity, izy izay milaza fa mino an Jesosy. Milaza izy fa mino an Jesosy. Ary ireo zany no antsointsika hoe olon'Andriamanitra angambany. Zay ny antsoina anazy hoe vahoakan'Andriamanitra na olon'Andriamanitra. Ndao hiditra avy hatrany antsika amin'ny loha hevitra e. Hojerevantsika zany fomba hitondrantsika azy dia ho apetrantsika aloha na hoe ho fantarintsika aloha ny momba n'ilay atokon'olona na le kristianina zany. Zany hoe ny identitéany. Zay zany no hojerevantsika voalohany. Avy eo hojerevantsika manaraka amin'izay zany ny fifandraisany amin'le zao tontolo izao. Rehefa fantatra tsara ny identitéany maha izy azy dia hojerevantsika hoe manahoana kosa ny fifandraisany amin'le zao tontolo izao. Ndao antsika maki toko izay ten'Andriamanitra, Tesaloniana voalohany toko fahadimy ny andininy fahadimy. Tesaloniana voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahadimy. Izao no vaky ny teny: fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy any alina na ny maizina isika.
io zany aloha maky tokosy andiny vitsitsika ametraka an'le identité aloha zany eto zany voalaza voalohana eto hoe fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava zanaky ny mazava tsy any alina na ny maizina isika azy moa zany fa ny maizina ny andrina ny mpanjaka ny famaizina no izy voalaza le ten'Andriamanitra dia devoly mpanjaka ny famadina dia devoly de voalaza eto hoe zanaky ny mazava zany ilay kristianina na le hoe zay mino an Jesosy dia atsoina hoe zanaky ny mazava tsy any maizina izy zanaky ny maizina izy zany ndao pitsika ao amin'ny Jaona 2:9-10 Jaona 2:9 ny 9:10 ka ny 9:10 de zao nivaky ny teny Jaona 2:9 ka ny 9:10 raha mbola manana ny mazava ianareo dia mino ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava rehefa nilaza zany Jesosy de nialy izy ka niery azy io zany namana dinao no mampafantatra hoe fa ahoana ny nahatonga azy atsoina hoe zanaky ny mazava de mazava be voalazana eto raha mbola manana ny mazava ianareo dia mino ny mazava mba ho tonga zanaky zay ne tompoko mahatonga le lohatentsika hoe ny kristiana sy le zao toy zao zany le kristiana dia atsoina hoe zanaky mazava tamin'ny fomba ahoana satria mino ny mazava izy mino an'le mazava izy dia tonga zanaky ny mazava de zay le mahatonga le hoe mba tsy hoveza rehetra mino azy mino an Jesosy de tsy iza zany le mino an Jesosy fa ny zanaky ny mazava zay le identité ndao ara mba hidirantsika kely ary mahafinaritra sy mahaliana izy ty ary tena zavatra misy iainantsika amin'izao ankehitriny zao satria betsaka ny namana dinao milaza fa mino an Jesosy zany hoe zanaky ny mazava izy zany rehefa mino an Jesosy izy de tonga zanaky ny mazava de tsy amaizina izy fa ndao jerevantsika hoe inona ahoana zany ny fifandraisan'ilay zanaky ny mazava am'le zao tontolo zao sady zay fa ny aventsika kely angamba namana dinao de hoe Jesosy rehefa teto am'izao tontolo zao dia fahazavana izy efa hitantsika zay izao izy raha am'izao tontolo zao ao dia fahazavana ao izy Jesosy fahazavana ndao manko toko sy andinina atsika Jaona 2:7 Jaona 2:7 ny 4:10 ka hatramin'ny 4:11 Jaona 2:7 ny 4:10 hatramin'ny 4:11 efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao za tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo zao mazava ny voalaza eto eo zany miditra am'izay tsika ny fifandraisan'le zanaky ny mazava am'le zao tontolo zao jerevantsika moa zany inona moa le zao tontolo zao resana eto mila faritana any ko namana dinao hoe miresaka olona ve izy hoe nareo tsy nama zao tontolo zao olona ve le resana eo tsy mifandray amin'olona nareo kanefa le zanaky ny mazava ny olona ihany ko olona zay mino an Jesosy zay mino an'le mazava izy de tonga zanaky ny mazava kanefa Jesosy de miteny hoe tsy naman'le zao tontolo zao nareo zao tontolo zao inona no tiany Jesosy olona zay fa voalaza eto aloha zany de hoe tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka ao Jesosy tahakay tsy naman'izao tontolo zao tsindritsika io aoriana kely eo de toizany Jesosy izao izy tsy mangataka aminao amin'Andriamanitra ray zany mba hampiala azy am'izao tontolo zao tsy miala am'izao tontolo zao zany izy tsy hoe atokamonina na tokamonina na hojerevantsika matsy hoe inona le zao tontolo zao io fa Jesosy zany dia mangataka mba tsy hampiala azy am'izao tontolo zao kanefa tsy naman'le zao tontolo zao izy inona no tiany Jesosy atongavany de ao ihany mamaly anazy efa misy valitena azo raisina izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiaro azy zay aloha valiteny voalohany azo raisina hiaro azy
amin'ny ratsy. Tsy miala amin'izao tontolo izao fa arovana amin'ny ratsy. Amafisitsika io fanazavana io. Jaona 5:10, ny 9:20 sy 9:20. Jaona 5:10, ny 9:20 sy ny 9:20. Raha alan'izao tontolo izao ianareo dia aoko ho fantatrareo fa izaho efa alany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa zafa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Mahafinaritra. Raha halan'izao tontolo izao, raha halan'izao tontolo izao nareo zisy, raha makala anareo izao tontolo izao, Zaho efa alany taloha. Zaho zisy Jesosy efa alany talohanareo. Ary tsy naman'izao tontolo izao ianareo. Avelany Jesosy indray ilay izy. Tsy namany izao tontolo izao ianareo, taka tsy naman'izao tontolo izao. Zany hoe raha fitiana zany zay dia hoe ny fifandraisan'le zanaky mazava amin'izao tontolo izao dia mitovy amin'ny fifandraisan'i Jesosy amin'izao tontolo izao. Jesosy teto amin'izao tontolo izao dia voalazany fa tsy naman'izao tontolo izao izy. Dia le olona zay mino an Jesosy ka tonga zanaky mazava ihany koa dia hozy Jesosy, ianareo koa satria za tsy naman'izao tontolo izao, ianareo mino aho, ianareo zanaky mazava, dia ianareo koa tsy naman'izao tontolo izao tahaka. Tena zava-dehibe zay namana tenao. Dia ndao jerevantsika ary hoe inona ny tena inona le zao tontolo izao zay alasain'i Jesosy hoe tsy namany ary halany nareo, halany satria tsy namany. Tahaka ao izy Jesosy zay tsy namany ary za ihany koa dia halany zao tontolo izao. Halany aho izy talohanareo. Ndao amaky ny ten'Andriamanitra sika. Romanina 12:2 no vakitsika aloha. Romanina 12:2 ny 2. Dika teny ombonana no amakitsika azy. DM zany. Romanina 12:2 ny 2. Dika teny ombonana eto Madagasikara. Manasanao hijery an'izay vaky teny izay raha manana ianao. Romanina 12:2 ka ny 2:2. Zao no vaky ny teny. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza ho van'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba aizanareo mamantitra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahany ary lavorary. Mahafinaritra. Hozy Jesosy hoe tsy naman'izao tontolo izao ianareo zisy. Takay tsy naman'izao tontolo izao. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy dia tsy naman'izao tontolo izao izy. Zay tsy naman'izao tontolo izao izy. Ary halan'izao tontolo izao izy. Dia hozy Jesosy, ianareo koa izay mino an'le mazava ka tonga zanaky mazava, ianareo koa dia tsy naman'ilay zao tontolo izao ary halan'izao tontolo izao. Taka zay halan'izao tontolo. Amin'ny fomba ahoana ary? Mahafinaritra be le Romanina 12:2. Dia hozy izy eo amin'ilay dika teny ombonana. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao. Miray lasitra amin'izao tontolo izao. Amin'ny dika teny mahazatra ilay izy, baiboly dika teny protestanta moa zany ny antsoina azy. Dia hozy izy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fanao. Fa ao amin'ilay dimy izy dia lasitra ny ilazana azy. Molona hozy izy tsika amin'ny teny. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao. Dia Jesosy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao dia tsy niditra tao anatin'ilay lasitra. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy namany aho izy. Dia ianareo koa tsy namany. Aza miditra ao koa nareo. Aza miditra ao anaty molona. Ao anatin'ilay lasitra. Dia zay mahatonga Jesosy hoe halany ianareo. Halany. Zay inona raha le tianao lazaina namana dinoa hoe aika zany misy lasitra zany eto amin'ilay zao tontolo izao. Dia ianao zany rehefa tafiditra ao anatin'ilay lasitra, ao anatina molona ohatra. Dia le zavatra atao anatin'ilay molona
de lasa maka ny endrik'isa endriky lemolona le lasitra gâteau zany io gâteau endriky manana endrika fo zay zany le lasitra de rehefa ampidirinao ao lay paty de rehefa masaka avoaka le paty de tonga de maka endriky le lasitra le mofo le mofo mavo sady zay de zao kay le tiany Jesosy olazainy aza miray lasitra am'izao tontolo zao ianareo aza miditra ao anatin'ny lasitra n'izao tontolo zao mba ka aka endrika le zao tontolo zao fa zanaky mazava ianareo dia aoka hitoetra ho am'izay identité zay dia zanaky mazava. Andaopy itsika io fanazavana io namanadinao ao amin'ny Efesianina 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 10. Efesianina 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 10. Inona no tiany Romanina lazaina hoe aza miray lasitra am'izao tontolo zao aza miditra ao anatin'le lasitra zany. Efesianina 5:5 ka hatramin'ny 10. Efesianina 5:5 ny 7 hatramin'ny 10. Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Mahafinaritra. Fa ny vokatra ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra zay ankasitrahany tompo. Aza mety ho mpiombona sady zay mpiombona miombona zay le hoe aza miray lasitra aza mety mpiombona aminy ozy izy aza miditra ao anaty lasitra zany de lasa mitovy aminy mitovy zay le hoe maka forme maka endrika satria maizina ianareo fa iny zay ne le zao tontolo zao hoe maizina sady zay le hoe zao tontolo zao vao fitaka dia eo amban'ny fahefany satana maizina ianareo fa iny tao amin'ny maizina ianareo fa iny tao amin'io lasitra io ianareo fa iny zay ke zany le lasitra fony mbola tsy nino fony mbola tsy nino an'le mazava mafy tonga de mazava be le nisy namanadina maizina le zao tontolo zao maizina de le kristianina taloha fa iny taiza izy maizina izy tao amin'ny maizina izy fa iny tao amin'le lasitra n'izao tontolo zao izy fa iny fa rehefa nino an Jesosy izy le mazava de miala tamin'le zao tontolo zao miala tamin'ny maizina ane zany zay le hoe tsy hoe mitoka-monina zay mahatonga Jesosy hoe zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'le zao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy de le maizina faratsiana le maizina de tao kay le kristianina teo aloha tao amin'ny maizina de tao izy no miala satria nino amin'ny mazava izy de lasa tonga zanaky ny mazava de zay mahatonga teny hoe ty aza mety ho mpiombona aminy ianareo aza miray lasitra amin'ntsony zay aza miverina amin'le lasitra intsony ianareo fa maizina ianareo fa iny fa efa manaonao zy izy efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny de satria efa mazava ianareo eo am'izay ny hevitra n'le hoe aza miray lasitra ahoanao zy izy ny toyny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava zay zany zay le tianao lazainy hoe aza miray lasitra am'izao tontolo zao mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ndao pitsika fanazavana kely farany makasikasika an'le zao tontolo zao Jaona voalohany toko faharoa ny 5:10 sy ny 9:10. Jaona voalohany toko faharoa ny 5:10 sy 9:10. Jaona voalohany toko faharoa ka ny 5:10 sy 9:10. Aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo izao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo am'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba zao fiainana zao de tsy avy amin'ny ray fa avy am'izao tontolo zao ihany. Tonga de raisiko le farany io nanomboako azy misy zavatra zay avy am'izao tontolo zao tsy avy amin'ny ray tsy avy amin'Andriamanitra fa avy am'izao tontolo zao le izy zavatra anankitelo no voalazany dia avy am'izao tontolo zao. Voalohany filan'ny nofo faharoa filan'ny maso fahatelo rehaka momba zao fiainana zao
tsy avy amin'Andriamanitra zany ozy izy fa avy amin'izao tontolo zao zany. De mitena am'izay mitena am'izay ny tenaandriamanitra amin'ny 5:15 de ahoana am'izay ny torohevitrany aza tia izao tontolo zao. Dikany tiany olazaina tompo tsy olona zany le lazainy eto hoe tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe aza tiany olona eto amin'izao tontolo zao, satria le olona ne nanoty de ianao zany tsy afaka mihitsy anao hoe za satria za zanak'i mazava za tsy tia nareo nareo mpanoto nareo mpanoto nareo zao tontolo zao be nareo zay koa matsy fiteny hoe nareo mbola eo amin'izao tontolo zao nareo, satria mety hoe mbola miaina amin'ny faratsiana sy ny fahotana le olona eo izy le kristiana hoe nareo mbola eo amin'izao tontolo zao nareo zay tsy nama zao tontolo zao zay ozy izy tsy zay le izy fa le tiany olazaina eto misy zavatra avy amin'izao tontolo zao zay lazaina eto hoe aza tia an'izany aza tia an'ireny. De le zavatra anankitelo voalaza teo. Jesosy aza tompo milaza mihitsy hoe tiavany namanao ary mitena izy ana Mateo hoe tiavany fahavalonareo mivavahana zay manenjika anareo. Fahavalo faratsiana ane zany olona ratsy zay ny fahavalo, olona manao ratsy anao zay ny fahavalonao. Kanefa izy Jesosy tiavany fahavalonareo. Mila mazava tsara tompoko ny fifandraisan'ny kristianina sy le zao tontolo zao. Le zao tontolo zao zay lazaina zany raha fitinina dia ny filany maso, filany maso rehaka momba zao fiainana zao. Tsy avy amin'ray io fa avy amin'izao tontolo zao. De raha fitina amin'ny teny tokana le izy namana dinao le zavatra anankitelo. Satana ne nahatonga an'io rehefa nakafanany Jesosy Satana reo zavatra telo reo tompoko no nampiasainy Satana. Filany nofo ho fahit-tonga mofo ile vato filany mofo. Filany maso matsiritra omeko anao zay rehetrarehetra zao hitanao nasehony sady zay nasehona Jesosy izao tontolo zao sy ny voninahiny io jereo Jesosy jereo ny voninahitra arena sisy omeko anao rena raha miakoky ianao. Filany maso rehaka momba zao fiainana zao dia iny le fakapana hoe zao Andriamanitra nilaza fa izy andidiny anjeliny aminao amin'izay rehetra alehanao koa mianjerahanao any ambany any satria nety ny tena tapon'ny tempoly Jesosy tamin'izay mianjerahanao ianao any ambany any satria Andriamanitra efa niteny. Zay le hoe rehaka momba zao fiainana zao. Ay Andriamanitra efa niteny hoe hiaro anahy izy aloha za moa niteny zay le hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany. De raha fitinina amin'ny teny tokana le izy fahotana. Zay zany le hoe avy amin'izao tontolo zao fahotana. Le asaina ialana zay ary io le tenen'i Jesosy hoe tsy namany anareo, tsy namany takay tsy namany. Satria Jesosy rehefa teto amin'izao tontolo zao de Jesosy tsy manana na inona ato amiko an'izy le zao tontolo zao io tsy manana izy ato amiko. Azontsika am'izay ve le izy to zay zany tian'olazaina fa tsy miresaka olona mihitsy io averiko indray tsy miresaka olona mihitsy le zao tontolo zao. Ka tentsika hoe tsy namany zao tontolo zao tsika reny olona mpanota be reny. Mahita olona manao ratsy zany ianao na hoe mahita olona ohatra hoe mpamono olona na dahalo ohatra de sisany za tsy namany dahalo ka satria le dahalo zao tontolo zao le dahalo tandremo le faratsiana no lazain'ny baiboly eto le faratsiana. Zay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny tontolo zao. De aza tian'izany ozy izy zay aza tian'izany ianareo aza tian'le faratsiana ianareo. Ampitsika tokosanina iray namana dinao manamafy an'izay fanazavana izay. Apokalipsy 4:10-11. Apokalipsy 4:10-11. Io zany tena mazava tsara mihitsy le hoe miala le hoe tsy namany zao tontolo zao, tsy namany zao tontolo zao ary halany zao tontolo zao amin'ny fomba ahoana. Apokalipsy 4:11. Ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ryoloko mba tsy ombonanareo ota aminy
ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy. Zay miala aminy io koa zany ohatran'ny hoe miala am'le olona ve na hoe miataka am'le olona fa toizany izy mba tsy ombonanareo ota le ota mihitsy ny olona le ota zany no ialana mba tsy zay le hoe aza miray lasitra miray lasitra am'izao tontolo zao aza miditra ao anatin'le lasitra ianao de miala ao anatin'le lasitra mba tsy ombona ota aminy fa le zao tontolo zao olona le mpanota tian'Andriamanitra tia novonjena haitsika zany a tian'Andriamanitra ne le mpanota le olona io a fa le fahotana no tsy tian'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy hoe raha teto am'izao tontolo zao aho hala zao tontolo zao aho izy satria nahoana satria Jesosy tsy nanota ao a Jesosy tsy nanota. De ny kristiana koa zany tompoko zay eto am'izao tontolo zao tsy hoe andeha hiala itokamonina am'izao tontolo zao na hoe tsy hifandray amin'ny olona ratsy fanahy amin'ny olona mpanota eto am'izao tontolo zao tsia fa miala amin'ny faratsiana tsy naman'ny faratsiana ary miala amin'ny fahotana dia tsy miombona zay le hoe tsy miombona aminy aza mety mpiombona aminy ianareo satria zanaky ny mazava ianareo. Mankitoky sy andena ray tsika namanadinao aka exemple na ohatra ho sisitsika tena mazava zay fampitandremana ho atsika inko satria ndray mahazo ny kristiana. Jaona voalohany toko faharoa ny misy azy Jaona voalohany toko faharoa ny 5:10 ny 5:7 azafady ny 5:7 ka hatramin'ny 1:10. Jaona voalohany toko faharoa ny 5:7 ka hatramin'ny 1:10. Jaona voalohany toko faharoa ny 5:7 hatramin'ny 1:10. Izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitonana ao aminy. Fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha eo amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba na maso. Mazava be zay zany mamitina le fanazavana le 10:10 izay tiany rahalahiny no mitoetra amin'ny mazava tsara ny teny zay tia ny rahalahiny nefa io rahalahiny io mpanota sady zay izao tontolo zao azy io ia mety mbola anaty lasitra n'izao tontolo zao io fa osizy ny baiboly zay tia ny rahalahiny no mitoetra mazava. 10:10 izay mankahala ny rahalahiny eto le fampitandremana zay mankala ny rahalahiny dia ao maizina ary mandeha ao amin'ny maizina izy. Le havana malalo re kristiana namako re kristiana zay mino an'le mazava ka tonga zanaky ny mazava mino an Jesosy zay tsy namana zao tontolo zao tahaka an Jesosy de miteny amintsika tenin'Andriamanitra izay tiany rahalahiny no mitoetra ao mazava izay mankala ny rahalahiny de mbola ao maizina izy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe didy vaovao no meko anareo de mba ifankatiavanareo satria efa zanaky ny mazava isika tsy amin'ny ala isika na ny maizina fa efa zanaky ny mazavatsika de mila mandeha eo amin'ny mazava. Faranatsika amin'ity toky sy andenina ray ty ary lesy namana tenao le lohatenitsika de le hoe kristiana sy zao tontolo zao de tia namaranatsika azy. Matio toko 5 ny 4:14. Matio toko 5 ka ny 4:14 de zao no vaky ny teny ianareo no fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna 5:14 azafady aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo zay ny an-danitra. Teny Jesosy hoe ianareo fahazavana zay ny teny voalohany aloha ianareo no fahazavana zao tontolo zao avy eo ampiny le izy aoka hazava 5:14 aoka hazava eo mason'ny olona ny jereo sara tena mazava le izy baiboly yabana aoka hazava eo mason'ny olona
dia io olona io olona eto amin'izao tontolo izao io sady zay dia aoka zava eo masony olona ny fahazavanareo tahaka raha zay zany izy raha piako le fanazavana dia tahaka ho Jesosy zay fahazavana raha teto amin'izao tontolo izao dia ianareo koa aoka azava ihany koa ny fahazavanareo amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao enary raha fitiana zany le fanazavana naminatinao dia hoe kristianina sy izao tontolo izao aike zany le kristianina ny identitéany zanaky mazava izy satria mino an'le mazava izy dia tonga zanaky mazava dia mila mandeha amin'ny mazava izy mila tia ny rahalahy le mandeha amin'ny mazava tia ny rahalahy fa mankahala ny fahotana aza tia an'izao tontolo izao dia le zao tontolo izao lazainy eo faratsy filany nofo filany maso reka momba zao fiaina zao aza tia an'izany le fahotana zany fa mila tia ny olona rehetra tahaka an'Andriamanitra tahaka an' Jesosy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao tia ny olona rehetra le Jesosy fa tsy hoe nareo retsy nareo tsy tiako nareo satria Jesosy na dia ny olona lazaina fa mpanota be indrindra azy tamin'izany ny mpijangajanga sy ny mpamoretra sady zay reo no sokajon'olona hoe tena hoe mpanota sy tena ratsy tamin'izany fotoana zany kanefa inona nataon'i Jesosy mifandray tamin'ireo mpamoretra Zakaios niditra tao an-trano mihitsy naza Jesosy le vehivavy nijangajanga tratra nijangajanga niraisin'i Jesosy izy sady zany fa tsy hoe za tsy namanareo nareo mpanota zay ne mahatonga Jesosy miteny hoe aza tia an'izao tontolo izao ary tsy naman'izao tontolo izao tsy le olona no resahana fahotana no resahana ary faratsiana no tiany Jesosy ho lazaina satria zanaky mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia aoka zava eo masony olona ny fahazavantsika mahafinaritra le fanazavana soa ihany fa tsy navelon'Andriamanitra andeha raparapa ao anaty aizany sika hoe inona moa zany no tokony atao aiza moa zany zao tontolo izao fa nomeny ohatra tamin'ny alalan'i Jesosy isika dia iny no asainy arahantsika manahaka n'ilay mazava isika satria zanaky ny mazava no ny finoana azy ny tena tandremana namana dinao dia satria zava-misy ainantsika ankehitriny koa zany izy hoe maro ny olona izay milaza fa mino an' Jesosy zany hoe kristianina zany hoe zanaky mazava kanefa mampalahelo mifankahala le kristianina izy samy zanaky mazava mifankahala avy eo izy le ao anatin'ny maizina ihany koa mifankahala tsy mifandray hoe retsy mbola anatin'ny maizina retsy le tsy kristianina io zany dia mifankahala tena ndao tena ho vaditsika zany fifandraisana zany araka ny lohateny izay tonitsika androany hoe ny kristianina sy izao tontolo izao zay tahaka an' Jesosy sy izao tontolo izao no fifandraisana iainana eny re ndao hoentina mbavaka izany hoe tsika mba ho fahazavana izao tontolo izao zany eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitondran-tena ihany koa satria ny mazava dia tia ny rahalahy ny mazava dia manao ny mety rehetra ho an'ilay fiarahamonina izay mety mahasorena antsika mety mahatezitra antsika mihitsy aza ny ataony kanefa dia asian'Andriamanitra tiavintsika izy tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy ao amin'ny jaona toko 7:20 nomeny ho azy reny koa ny zanany lahy tokana hivavaka isika rahainay izay ny an-daniso fantatray ny toerana misy anay eto amin'ity zao tontolo izao ity na dia efa voafitaka aza izao tontolo izao na dia efa eo ambany fifezan'ny satana aza izao tontolo izao na dia efa anjakany famaizinana aza le izao tontolo izao misaotranao satria nafanao zay tamin'ny ratsy ka tonga zanaky mazava dia miteny aminay ianao mba handeha amin'ny mazava tahaka anao Jesosy ary mba ho tia
ny olona rehetra ihany koa satria ianao dia tia ny olona rehetra teto amin'izao tontolo izao ka namoy ny ainao mihitsy mba hamonjena ny olona rehetra. Ataovy aty anatinay koa izany toetranao izany Jesosy Kristy ka azava eo mason'olona ny fahazavanay tahaka anao izay fahazavana teto amin'ity izao tontolo izao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka noho ny faharetanao nanaraka ny fandaharantsika ary manantena fa mbola hoeto indray ianao amin'ny dindinika manaraka izay fanaovantsika eto ao anatin'ilay loha FDB hoe Jesosy ny kristianina ary izao tontolo izao. Mankasitraka an'ireo teknisianina ary misaotra ny pasteur departement fanerainy koa izay niaraka dindinika tamintsika eto androany. Samy mahery ho tenenina.